Nanaraka ny fandalovana nandritra ny andro vitsivitsy tao Athènes renivohitry Grèce zahay dia mba nandalo nitsidika ny Maison de Madagascar izay azo lazaina fa efa matihanina amin'ny fanapariana ny asa tanana malagasy indrindra ny vita amin'ny rofia any amin'iny faritra Eoropa atsimo iny. Misaotra ny kiady sy danina fohy fotoana nambony tsena tamin'ny andro tsy fiasana na ahafahana nanatontosa ity horonan-tsary tsotsotra ity. Ny roa arivo no nanomboan'izy mivady ty asa fandraharany ity, sady azo afivelomana hoy izy ireo no fanampiana ihany koa ny any Madagasikara satria tsy nianona fotsiny tamin'ny fandefasana entana makany fa mba manondrana makaty ihany koa. Niainga tamin'ny tsena kely tsotsotra izy ireo tamin'izany ary maro tokoa ny sedra nolalovana kanefa tsy natao nankivy. Tao ohatra ny olana ara-taratasy aty Eoropa ny mbola tsy fahampinitra ikefa. Teo koa ny tsy famatoran'ireo mpanao asa tanana tany Madagasikara zary nanomevana ilay fiteny hoe vita gasy. Tao koa anefa ireo olana isan-karazana mpitranga amin'ny fiarahamonina fa sofa nisy hatrany ireo ray aman-dreny nanohana sy nakahery hoy izy ireo. Ireo malagasy izany na vahiny nanampy tamin'ny torohevitra tamin'ny fanampiana ara-taratasy sy ny sisa ka tsy hain'izy ireo ny tsy hisaotra azy ireny foana. Tsena fivarotana fotsiny ihany anefa ny Maison de Madagascar fa mandray anjara ihany koa amin'ny fitondrana avo ny fandevan'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra koltoraly iraisam-pirenena. Nanomboka ny taona 2004 dia efa niantraikitra sy nandray anjara isan-taona tamin'ny festivalan'ireo firenena afrikanina ny Maison de Madagascar niaraka tamin'ireo consul honoraire ny fandimby teo. Taty aoriana dia ny ministera raharaham-bahiny na ny masovohy Madagasikara ty Italia no manome azy ireo ny fahafahana mandray anjara amin'ireo festival ireo amin'ny anarany Madagasikara satria ny masovohy malagasy eto Roma no miay ireo malagasy any Grèce. Isan'ny efa nanao fampirantiana tao au musée de l'art populaire izy ireo tamin'ny taona 2005 ka ny consul any Grèce Chypre izay niasa tamin'ny Madagasikara no nitarika azy ireo tamin'izany. Tamin'io taona 2005 io koa dia nisy hetsika tanatin'ny fiaraha-miasa amin'ny firenena roa ka ny consulat ny Grèce tamin'ny Madagasikara no nanohana arabola ary ny Maison de Madagascar no nanantanteraka azy tao Grèce. Tamin'izay dia nitarika tinondinina faran'izy ireo nanao fampisehoana tao amin'ny Institut Français d'Athènes sady narahana andrana sakafo malagasy izany mba tsy ho amin'ny asa tanana fotsiny no ampahafantarana Madagasikara. Efa feno 20 taona mahery izany izao ny Maison de Madagascar izay miezaka tokoa hampamiratra ny vita malagasy sy Madagasikara ao andrenivohitry Grèce izay firenena niandohan'ny civilisation natandrefana. Fa efa nivoatra ihany koa izy tao anatin'izay 20 taona izay satria efa manondrana ambongadiny ihany koa ankehitriny indrindra mankany amin'ireo nosy kely maro ao Grèce.
Nahafinaritra ery ny nahita ireo satroka poketra harona rofia vita malagasy amidy tany amin'ireo nosy kely mba tratranay ny tsidiany. Tsy ao Grèce fotsiny ihany anefa ireo vahiny maka entana amin'izy ireo fa hatrany Espagne, Allemagne, Chili, États-Unis. Maro ny mpanao asa tanana ny Madagasikara no mahazo asa araka izany, ka mba hahamora ny fanaraha-maso ny asa sy fanambarana izany amin'ny toerana iray dia nanangana atelier izy ireo Ambohitrimanjaka, ary dia tsy maintsy makany an-tanindrazana indroa isan-taona mijery akaiky ny fizotran'ny asa sy maka ireo entana. Tena misokatra amin'ny fiarah-miasa amin'ny malagasy eran-tany tokoa ny Maison de Madagascar hoy izy mivady, satria sady manokatra lalana ho an'ny vokatra malagasy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izany no fifanampiana amin'ny samy malagasy ihany koa. Tsy voatery famingana foana tokoa isika zanaky Madagasikara aty ampelezana, tsy voatery hanao ory hava-manana fa afaka mifanometanana tsara, ary izany dia efa anjara biriky entintsika hampandrosoana ny firenena. Mirary soa betsaka ho an'ny Maison de Madagascar isika, efa tsara ny dingana vita tanatin'ny 20 taona mba ho fandresena tokoa anie ny 20 manaraka sy ny taona ho avy maro be. Alefa